Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Tanjona ny ahatonga ho amin'ny fahalalana ny marina. Tanjona ny ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ny mofinainantsika anio ao amin'ny Timoty voalohany toko 2 andininy voalohany hatramin'ny andininy 7 no manambara izany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpanjaka, mba amin'izay rehetra manana fahefana. Mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamotinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iray no Andriamanitra, ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona. Sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrena ahy ho mpitory sy apôstôly. Laza ny marina aho fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tanjona ny ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Ny apôstôly Paoly izay nametraka an'i Timoty hitondra fiangonana tany Efesosy dia nanao ho zava-dehibe ny ahafahany Timoty mitondra tena tsara ary ohatra alay marika, alaina tahaka eo amin'ny fiarahamonina manodidina azy. Ao anatin'izany dia manana adidy amin'ny mampitondra fiangonana ny anandratra vavaka amin'ny sokajiny rehetra ho an'ny karazan'olona samy hafa rehetra. Hitantsika eo amin'ny 1 sy ny 2, ny amin'izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny mpitondra ary ho an'izay rehetra manana fahefana. Fa ariarin'izao mofinainantsika izao koa fa tanjon'ny finoana kristianina dia tsy ny ho vonjena ihany, fa ny ho tonga amin'ny fahalalana ny marina ihany koa. Eo amin'ny 7 sy ny 4 dia tena miresaka fa tanjon'Andriamanitra mihitsy izany. Hoy ny voalaza hoe: izany no tsara ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Tanjon'Andriamanitra mihitsy ny hamonjy ny olona rehetra tsy misy havahana, tsy mifidy saranga, fa tanjon'Andriamanitra ihany koa ny ahatongavan'ny mpino ho amin'ny fahalalana ny marina. Raha miteny hoe marina isika eto, ny fahamarinana, dia manana izay fahamaritany manokana mampiavaka azy ny epistily nosoratana ho an'i Timoty. Eto amin'ny Timoty, ny antsoina hoe fahamarinana dia zava-panahy izay tsy maintsy hiezahan'ny olona ny ahazahoana azy. Tsy dia tena mitovy loatra amin'ny famaritana ataon'i Paoly any amin'ny bokin'ny Romanina momba ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana. Fa eto kosa ny fahamarinana dia zava-panahy tsy maintsy hiezahan'ny olona ny ahazahoana azy. Ary raha ny marina dia mazava kokoa ny ambarany ny dika teny ombonana
ny 7 sy ny 7 dia hoy izy hoe izany no tsara sady ankasitrahan'Andriamanitra mpamonjy atsika izay tia ny hahavonjy ny olona rehetra sy ny hahalalana izy rehetra ny finoana marina. Ny antsoina hoe fahalalana ny marina dia adika koa hoe finoana marina, ka io finoana marina io no zary lasa votoatin'ny fampianaran'ny apôstôly Paoly, indrindra eo anatrehan'ireo fampianaran-diso maro be izay mianaka manerana ny fiangonana ary manerana izao tontolo izao koa aza. Io fampianaran-diso izay mitarika ny finoana hiemotra na toa mampivaha ny finoana kristianina mihitsy aza. Tanjon'ny finoana kristianina arak'izany dia ny ampiorina tsara anio finoana marina, finoana azo antoka, finoana tsy miovaova, finoana tsara faka, lalipaka ao amin'ny lay ambara fa Jesosy Kristy mpamonjy izay fototry ny finoana, lay mpanalalana tokana amin'Andriamanitra dia Kristy Jesosy lay efa nanolotra ny tenany, eny lay efa nisotro ny aleko maty, nanao viverin'ny ainy ny tenany mba hamonjy ny olona rehetra ka ho tsara fanorenana ao aminy ny finoana kristianina, ary mitarika ny kristianina rehetra koa azy zany mba hampita ny finoana ho amin'ny hafa ihany koa. Zany no ambarany 7 hoe mba hanao izany no nanendrena ho mpitory sy apôstôly, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy amin'ny fahamarinana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny ahatratrarantsika ny fahalalana ny marina, ny ahatongavantsika amin'ny finoana marina no tanjona, ka amin'izao andro mamarana tanteraka ny volana martsa nandinihantsika ny lohahevitra hoe mamerina amin'ny fahamarinana ny tompo dia tarihana sy taon'izao tenin'Andriamanitra izao tsika hibanjina tanjona tokana dia ny orenana amin'ilay finoana marina, tsy hiantehitra amin'ny finoana hita maso na amina fanantenana hita maso, tsy ny amin'ny fombafomba na ny firehana samihafa, tsy ny amin'ny rafitra na ny anaram-piangonana no anantenantsika ny famonjena, fa ny finoana marina dia tsy miova ao amin'ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany ho famonjena antsika. Ry havako, averenao amin'ny Jesosy ny finoanao, aorenao amin'ny Jesosy ny finoanao ka rantsano, aringano, esory manalavitra anao izay saritsarina finoana rehetra tsy mifanaraka amin'izany, izay rehetra mampihozongozona ny finoanao, izay rehetra toa mahaketraka na mampiemotra ny finoanao, izay rehetra endriny ivelany rehetra tsy ao amin'ny Jesosy ka mahatonga ny finoanao mitady ho rava dia hongoty, esory, avereno amin'ny fahamarinana, avereno amin'ny Jesosy ny finoana, fa izy no efa nanolo tena hamonjy anao, ary zay raha teo ny tanjony ety amin'izao tontolo izao. Dia an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Ianao Jesosy lay mpanalalana amin'Andriamanitra, lay niteny fa tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny anaranao, dia tonga eto aminao zahay, mitondra ny fanantenanay, mitondra ny finoanay, mitondra ny fivavahanay, mitondra ny momba anay rehetra eo ambany fahasoavanao. Mivavaka izahay ho amin'ny fiatrehanay ny herinandro masina. Mivavaka izahay
mba ho fanompoana tena izy miantefa aminao Andriamanitra lay efa nanolotra ny tenanao ho anay ho fanompoana fivavahana anatenanay fanavaozana hery fiavozam-panahy eny ahafahanay manorina ny finoanay marina tokoa aminao. Ataonay amin'ny anaran'i Jesosy zany mivavaka izany. Misaotra raha io. Amen.